Petera voalohany toko faharoa. Koa esory ny loloko rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fihatsaram-belatsia sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra, fa tahaka ny zaza voateraka dia maniriny ronono mpanasy tsy misy fitaka mba hitomboanareo amin'izany ho amin'ny famonjena, raha tahy ny nanandrana ianareo fa tsara ny tompo izay hatoninareo toy ny vato velona, ny lavin'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa, ka dia hatsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina hanatitra fanatim-panasy hitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa misy teny ao amin'ny soratra masina manao hoe: indro mametraka fehizora ho ziona aho dia vato voafidy sady tsara, ary izay mino azy tsy ho menatra. Isaia 8:20. Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa, ny vato izay nilavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro. Salamo 8:120. Ary vato mahatafitohina sy vato lampy mahasolafaka. Isaia 9:4. Ary satria tsy nanaiky ireo, dia tafitohina tamin'ny teny izy, sady izany koa no nanendrena azy. Ny fiainana kristianina raha jerena ny toerana misy ny mpino sy ny fijalian'ny Kristy, ilay ny solovoina antsika. Petera voalohany toko 2:1-7 hatramin'ny toko 4:1-7. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina. Exodosy 7:10-9. Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba hilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo. Osea 2:2-5. Ry malala, mananatra anareo aho, satria vahiny sy mpivahiny ianareo, fa dio ny filan'ny nofo, fa miady amin'ny fanahy ireny. Ary aoka ho tsara ny fitondrantenanareo eo amin'ny jentilisa, mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangina, noho ny ahitany ny asa tsara ataonareo, dia izay anendrika endrehany anareo ho mpanao ratsy. Ary noho ny tompo dia maneke izay rehetra voatendry ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria ny rahiny hamaly izay manao ratsy izy, fa ho mpidera izay manao tsara. Fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra, hampangina nareo ny tsy fahalalan'ny olona dala amin'ny fanaovan-tsoa. Fa olona afaka ianareo, nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy, fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Manajà ny olona rehetra, tiava ny rahalahy, matahora an'Andriamanitra, manajà ny mpanjaka. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany, fa ny saro-po koa. Fa izao no ankasitrahina, raha misy olona mitondra lahelo ka mandefitra ny tsy marina, noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra. Fa inona no laza raha tahy ny kapohana noho ny fahadisoana ianareo ka mandefitra amin'izany? Fa raha tahy ny manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra, dia izany no sitrak'Andriamanitra. Ny fijalian'i Kristy ilay ny solovoina ny olombelona. Petera voalohany toko 2:1-2 Fa ho amin'izany no niantsoana anareo, fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo, ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany, izay tsy nanotakory sady tsy misy fitaka teo ambavany. Isaia 3:7. Raha notevatevaina izy, dia tsy mba nanevateva. Raha nijaly, dia tsy nandraona, fa nanolotra ny adiny ho amin'ny mpitsara marina. Ary izy nitondra ny fahotantsika, Isaia 3:12-12, tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo, mba ho fatony amin'ny ota isika, fa ho velona ny amin'ny fahamarinana. Ary ny diakapoka taminy no nahasitranana anareo.
Isaia 7:15. Fa efa nania toy ny ondry ianareo. Isaia 7:20. Nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Tina